Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ary mirary soa ihany koa nahatratra izao taona vaovao izao. Ho taona fihafambiazana ho antsika ne ity 2020 sy 2021 ity. Raha ny sary azo avy amin'ny bolana dia ny tsikony talio no mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny fatra avaratra Andriafanosy. Noho ny amafin'izy io dia ahina hiteraka rotsakorana betsaka amin'ny fatra iny. Arak'izany dia misy ny fampitandremana ny amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana any amin'ny fatra Boeny, Melaky, Menabe ary any Atsimo Atsinanan'i Madagasikara. Na dia tsy misy aza ny filazana ho antsika eto amin'ny afovoantany dia entanina mba ho mailo isika rehetra satria mety hanatombo kokoa ny rotsakorana any amin'ny fisasahan'ny herinandro. Noho ny fikorontanana any an-dranomasina ihany koa dia entanina mpiandrika manomboka eo amin'ny Mahajanga ka hatrany amin'ny distrikan'ny Manja mba tsy hivoaka iandrika aloha ary anaraka tsakany sy andava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony hisoroana ny loza mety isy eo. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina dia hisy sisan'oram-baratra ny any amin'ny fatra Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, torak'izay ihany koa ny morontsiraka ny fatra Ivatovavy, Fitofonany ary Farafangana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny fatra sisa. Raha ny tolakandro indray dia andrahona mety arahana orana tandrifindrahona indraindray ny any Anosy, Androy ary ny tapany atsimo ny fatra Atsimo Andrefana. Anoram-baratra ny fatra sisa raha toa ka tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny fatra Melaky. Raha ny vinan'ny maripana dia 2-30 degré ny any Antsiranana, Antsohi ary Toliary. Tafidina 3-20 ka hatramin'ny 4-20 degré kosa ho antsika eto amin'ny fatra anatiny ary manodidina amin'ny 4-20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony rindra any amin'ny morontsiraka Atsinanana. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia kosa indray ny voamaraina dia ahina ny mety hisian'ny rotsakorana ho antsika eto amin'ny afovoantany. Ny tolakandro kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa ny akamaroany ny fatra maro eto Madagasikara. Ny any amin'ny tendrony atsimo iny any no somary andrahona ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana indray tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 2-30 degré ny any amin'ny tendrony avaratra sy Sofia. Mety hisy fidinany kely eo amin'ny 3-20 ka hatramin'ny 4-20 degré ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana tsy misy fiovana fa eo amin'ny 4-20 ka hatramin'ny 30 degré hatrany no maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay ny voamaraina dia mety hirotsaka hatrany ny rotsakorana any amin'ny ilany andrefana mety hitatra hatraty amin'ny afovoantany. Ny tolakandro kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa ny akamaroany ny fatra maro eto Madagasikara afa-tsy ny any amin'ny fatra Atsimo Andrefana sy Androy no andrahona amin'ny ankapobeny. Izany na tsy izany dia mety hisy any ny herijika isina orana tandrifindrahona eny antsefatsefany eny. Ny vinan'ny maripana indray dia mety ho tafidina hatramin'ny 2-20 na 3-20 degré ho antsika eto amin'ny fatra anatiny, 2-30 degré hatrany any amin'ny fatra Sofia sy Antsiranana. Morontsiraka Atsinanana tsy misy fiovana fa manodidina eo amin'ny 4-20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.